Iondrika hivavaka tsika riavako. Tonga eto amin'izao toeran'izao izay Andriamanitra dia miaino anareo any an-danitra. Tonga eto izay hitady ianao, hivavaka aminao, kanefa hoy ianao hoe raha vorony zanak'Andriamanitra dia mba eo kosa Satana. Zany no mahatonga anay tsy tafafantoka, zany no mahatonga anay marary miditra eto, ary mbola marary ihany koa mivoaka eto. Mananolana tonga eto, ary mbola mananolana ihany koa mivoaka eto. Satria ataony devoly miherikerika, nomenao fahefana nefa izay Jesosy manao hoe izay mino any asa tokony ataony koa, ary ianao asa lehibe no zany asa izy satria izao makany amin'ny ray. Toerony devoly ianao dia andositra anareo izy, anoho izany fahefana zany Jesosy malala, hiaraka androka ny asa matiny Satana rehetra izay. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-keravany Nazareta, datsaka antoro anapotika andevina nodrandrava ny asa matiny Satana. May fanatsy mampifatoka rehetra. Torana amin'ny anaran'i Jesosy, tsy hananjara, tsy hanapahefana intsony. Levina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-keravany Nazareta. Torana amin'ny anaran'i Jesosy, tsy hananjara, tsy hanapahefana intsony. May atsika ny farinetsy afahan'ny zaza nareo hevina sy fitatia. Sotra betsaka Jesosy. Efa resy ny aiziny, ianao ny mazava aoka hiposaka aminay tsirairay avy Jesosy a. Ny voninahitra ho anao rery ihany. Amen. Tonga eto amin'ity toeranyity tsika riavana. Le Andriamanitra koa efa niandry antsika teto amin'ity toeranyity. Ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompo ny tompo, andehantsika minome voninahitra azy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina Jehova tompony maro, enky ny voninahitra ny rehetra. Amen. Dia ampitomboana ho amintsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'ny Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tombontsika. Anoizantsika n'izany fideranan'Andriamanitra zany andeho hovakitsika ny Salamo 8:50. Salamo 8:50 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5 ihany. Rehefa izay dia ny firana protestanta FPVM 9 ny andininy voalohany sy ny 2 dia laza heriaja ho an'Andriamanitra tomponaina Zanahary rain'ny voninahitra. Rehefa vitantsika ny Salamo 8:50 dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mirafy rambavao an'i Jehova, fa efa nanao fahagagana izy, ny tanany akavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjeny. Jehova efa napafantatra ny famonjeny, teo maso ny jentilisa no nanehoany ny fahamarinany. Efa nahatsiaro ny famondram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely izy, efa nahita ny famonjeny antsika ny vazatany rehetra. Miobio an Jehova ary tany rehetra, velomy ny oboka mira, mankalazany Jehova amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny feo fihirana. Amen. Era laza riaza wanaja malisa kupunai naza lahari lahari ninaiza isi wana wazina zai wana
Faharoa raiky sy koa tsy miova sy mamindra foa mamindra maso isanandro izy no isaorana izy no isaorana atolampy voninahitra ny no asandratra ho anao Andriamanitra, ho an'ilay Andriamanitra afipetraka fa miondrika mijery anay, ary manamarina ny teninao isanandro ianao fa hojeren'ny masoko izy mba hanasoavako azy. Dia izany fahasoavanao zany tsy nalany ritra anay tsiraray avy reto, zany mbola tsy nahavoaringana anay tamin'iny janvier voalohan'ny volana tamin'ity taona 2024. Izay nilazainao fa taona ny fandringanana. Tonga eto amin'izao toerana izao zay. Na zao fijoroana izao azy manambara ny fiderananao Andriamanitra. Ianao mantsy le tsara sady mpanao ny tsara. Ary raha namorona anay ianao dia nilaza ka nanao hoe izao olona ny foroniko izao no anambara ny fiderana. Miondrika ary zay. Mijoro tahaka an'izao, tsy mba mahay ny fomba ny anjely any an-danitra any raha mideranao, fa tsotsotra ihany raisaka sy fa tena vokatry ny fonay manao hoe masina. Masina Jehova tompony maro, enko ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mazoto toerantsika reny. Andraisantsika ny tenin'Andriamanitra zay hoentin'ny mpanompony. Mialohan'izany dia iantso ny fanamasintsika amin'ny hira fahadimy amby 700. 5:700 amin'ny boky hira FPVM. Avy fanayo, fanay masinao midina eto aminay itaridalany. Andininy voalohany, ny andininy faharoa ary ny andininy fahatelo.
dia midina ianao. Vavaka mba atao mafimafy kely ketilo ohatrany tsy vahiny tsara, atao mafimafy kely. Vavaka sika, tonga ny fotoana Jesosy, farana sady zay ny volana janoary. Inona ny vitanay a? Inona ny tsy vitanay? Inona ny ary inona ny tena tsy nataonay? Ampieritrehitranay ianao Jesosy androany mba azahoanay fohendry. Ka dia mitenena Jehovah fa miaino no mpanomponao. Amen. Ao amin'ny filazantsara ny Jauna, toko 20. Jauna toko 20. Raha isika le 19 ka hatramin'ny 120. 19 ny anaran'i Jesosy. Ary no ny afaka avaloana, izany hoe valo andro taty aoriana, dia tafangona teo indray ny mpianany, ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesosy rehefa voarindrana ny varavarana ka nitsangana teo afovoany, dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Ary hoy izy tamin'ny Tomasy, atefeto ny rantsan-tananao, ary jereo ny tanako, jereo atefeto koa ny tananao, ka ataovy amin'ny lany voko, ary azaho isan'izay tsy mino fa minoa. Dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe Tompoko sy Andriamanitro. Hoy Jesosy taminy, satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa mino. Itsetra zay ihany. Ray masino no masitrana amin'ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Amen. Tsika rehetrarehetra dia Tomasy daholo, tsisy mety mihetsika mihitsy raha tsy mahazo famantarana. Tsy misy mety mivavaka mihitsy raha tsy nahita Jesosy. Ary dia mitady foantsika, dia matetika tsy mahita. Tonga ny fakapanahy kivy. Rehefa kivy miemotra, rehefa miemotra verin-dalana. Zay mihitsy io atahorako. Akaiky dia kaiky atsika izany ny famaky araka ny teniny, fa andringana izy ary kapa zay hazo tsy mamoana. Zay labe zay dia niteny taminareo foana hoe rehefa manana problema ho anareo, na aretana tena tsy azo sitranina, mandana ho maka rendez-vous amin'i Jesosy. Dia nasehoko taminareo ny hoe zao ny fomba fakana rendez-vous, zao ny fomba fivavaka, zao ny tsy maintsy lazain'i Jesosy aminao. Nety taminao sa tsy nety? Tsisy valiny na ianareo manao mafisofina hoe anganoangano zany dada, tsy azo inono zany dada. Araka ny tenin'ny sasany hoe
zazakely mpanokanety eo tokotany angah ozy zany Jesosy zany ka azo no antsoina foana de kivy de tsy mety mivavaka androany ampiseho anareo mihitsiny any raha nahalova zay farany zay tena naharary mafy de mafy de mafy de mafy tsika rehetrarehetra mahalala fa rehefa marary ny azo damosiny iny ka makany amin'ny dokotera de ho ny dokotera hoe tratra ny heriny diskale ianao mivoaka itsoka an-damosinao io marary be zany ary matetika rehefa tsy voatsabinao zay tonga de malemy daholo ny tapaka ao ambany rehetrarehetrarehetrarehetra nentina tany amin'ny dokotera amina tapitrisa ny vola takina mandana leroa mansany Jesosy dana makany amin'ny Jesosy ina mony tsy hainy maty aza mitsangana jamba be zao mahiratra efa maty daholo rehetrarehetra reo nefa mahiratra hainy zany fa hoana ny fahazahoana azy dabory naseoko azy naseoko azy naseoko azy naseoko azy raikitra am'izay eo ataovinareo tsaratsara zany tsy ahita fijoroana vavolombelona ohatran'izany nareo ary tsy ahita tsony mihitsiny raiso an-tsoratra zay afaka mandray zan-tsoratra raiso amin'ny telefona zay afaka mandray feo averimbereno fa tsisy ninina azonao atao mihitsy raha tsy ny lalana zay ny zorany no ataonao ohatran'izy zany hoe mibebaka adiny ray be sa adiny roa ny azy pahatonga ny amin'ny 12 alina fa nytomany vety zany tomany ranomasina zany ny alina iny any Jesosy de mitondre efa eto azao tanao say ny tena ilaitsika efa eto azao le mibebaka zany de omeny rendez-vous ianao io zao de zao ahoana ny fomba fibebany inona ny zavatra lazain'i Jesosy inona ny zavatra nety taminy inona ny opération nataon'i Jesosy zay tsy fahitan'olombelona ary tsy fantatry ny dokotera velona somatsara izy io teka ho an'i Jesosy sika voninahitra ho an'i Jesosy zany sotra de tonga de omeko fitenenana izy samandry mandray noty daholo zay afaka mandray noty ary minitaka ny Jodasy mihitsy hoe za tsy manaiky mihitsy raha tsy mahita zay tsy manaiky mihitsy raha tsy mahita de jereo ho Jesosy ve nanotenanao taminy hoe lasa ianao rehefa tsy mino hoe fa iny le hoe tsy manaiky mihitsy raha tsy mahita tonga avan'i Jesosy de arao tsara zay lazainy de io fantatro tsara hoe manaraka raha ty zavatra ty no ataoko mansono raha lalova tsangantsika rehetra aloha hivavaka tsy ho takatry ny saiko zay rehetra latra niagata akorirako apa ao atokana vavatsika Andriamanitry ny ora farany ianao Jesosy ary zay maharitra hatramin'ny farany tokoa
zany novonjenao maharitra amin'ny fanompona, maharitra amin'ny mety zay ho fizanto etra eny an-dalana, ary maharitra amin'ny vavaka. Tsy mba marenina ianao na lalidalovana fa mitako fibebahana ianao Jesosy. Raha tsy mbola nipaka mihitsy any amin'ny fibebahana lalina zany fandoliana eo anatrehanao zany, dia miaina ao anatin'ny famindram-po zay Jesosy, mikikika mitomany ary miady varotra mafy ao anatrehanao. Tanterahanao ny teninao hoe jereo ane le mpitsara tsy mariny zay tsy matahomena masolona ary tsy matahotra an'Andriamanitra, nefa nanome rary no an'ilay mpitondra tena. Maika fa Andriamanitra rainareo raha mahita nareo mitaraina andro manalina eo aminy. Mo hitaredretra va izy? Tsy hitaredretra izy fa ho afaingana ka hanome rariny ho an'izay mazoto mangataka eo aminy. 3 volana Jesosy narariana, 3 volana nitaintaina, tapitra ny teny daholo ny dokotera, na tany amin'ny échographie, na tany amin'ny diagnostika, na tany amin'ny scanner zay natao dia niteny daholo hoe 1 pour 1000. Raha ho sitrana amin'io ianao ary rasiana vika atao grefy io kisakisaka ianao mandefa tsy mandeha normal tsony. Fa rehefa nitodika taminao Jesosy, nampatsiaro anao mihitsy tao anatin'izany fibebahana 70 ao anatin'ny ray andro Jesosy. Amin'ny 7 manomboka asianao mibebaka 23h42 zay anao vao tonga amin'izay Jesosy.